fiadanan'Andriamanitra izay efa nomeny antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tiako ianao tena hoe fampiarahaba amin'ny akaikinao dia tonono ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny olona izay akaikinao. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy indray amin'ity sekoly maraina ity sekoly tokantrano mangin'Andriamanitra tsika tsiray avy. Alohan'ny zarako ny teny dia hivavaka tsika. Iray eo amin'ny anaran'i Jesosy mbola midera sy manome voninahitra anao izay satria ianao ilay Andriamanitray. Falebiazan'ny herinao no ikiza ny fahavalonao anao ary ianao ny anton'izao fivoriana izao. Raha indray ny teninao izay iray dia aoka ny fanainao masina azo aina ato anatinay. Aoka tsisy avy amin'ny nofinay ny teny Jesosy malala fa anambara zava-miafina ao anatin'ny lalon'ny fonao ianao mba ahafahany fiainanay hiova Jesosy ao aorian'ny teninao. Mino androany Jesosy fa andray ny anjara tandrifiny tsirairay avy ary afaka hanova zavatra maro eo anivon'ny tokantranonay ianao ao aorian'ny teninao izay ambaranao. Jesosy izay rehetra avy any ivelany navesatra anay na ny tontolo tao anatinay mety nangejanay Jesosy malala tsy ahitanay anao tena miasa sy tsy ahitanay endrika marina anao Jesosy dia tononona tsy ambinina ao anatinay amin'ity andro maraina ity. Androany Jesosy dia tena hoe atolotro anao ny foko Jesosy ahafahako mahita anao indray satria ny fonay Jesosy ilay any tokana angatahanao mba ahafahanay mahita anao, ahafahanay mandrehanao, ahafahanay mandray izay rehetra tianao ambara Jesosy malala izay rehetra tianao mbola amboarina any anatinay. Dia fihafakasitrahana anao izay Jesosy malala dia raiko mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazaho toerana tompoko. Ny saotra an'Andriamanitra moa tsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nisesy teto nafahan'Andriamanitra namangy anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Tena hoe fihafakasitrahana an'Andriamanitra satria raha ny tenin'Andriamanitra izay eto amin'ity toerana ity dia tena hoe maro loko be. Ary raha hoe sakafo dia tena hoe menu complet hatrany amin'ny entrée ka hatrany amin'ny dessert. Tena hoe mety hoe nisy apéritif mihitsy ary talohan'ilay entrée tena hoe misaotra an'Andriamanitra foantsika ny amin'ny famangin'Andriamanitra ny tsirairay avy ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia ny voalohanteny koa dia saotra an'Andriamanitra ary makasitraka feno any mpanompon'Andriamanitra ny ahafahana mitondra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity sekoly tokantrano maraina ity. Androany moa dia sekoly tokantrano izany tokantrano izany dia misy firaisan'olona farafahakeliny 3 ny ray dia reny dia zanaka. Mety hoe tsy manana izay koa ilay olona fa afaka manana fiombonana amin'Andriamanitra koa ilay olona dia lasa tokantrano ihany izy. Tsy maintsy ao anaty tokantrano foana ny olona anankiray amin'ny ety antany. Dia andeontsika hamaky ny Genesis. Genesis toko voalohany Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo. Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrikantsika ary nitarehantsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Andiny fahafito amby roapolo manao hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy namoronany azy. Andiny fahafalo amby roapolo ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy mabetsah ary mameno ny tany ka manompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ny tokantrano anankiray dia tahaka ny endrik'Andriamanitra satria rehefa niditra ao anatin'ny tokantrano anankiray ny olona roa satria tsy maintsy misy olona anankiroa rehefa mamorona
tokantrano dia misy ohatrany hoe tokony hoe isy firaisan-tsaina ao anatin'ny olona anankiroa ahafahana mamorona tokantrano anankiray. Tahaka ny endrik'Andriamanitra zany ny tokantranon'olona, indrindrandrindra tokantranontsika kristianina dia tokony manana ny endrik'Andriamanitra. Io endrik'Andriamanitra io efa nisy fotoana zaraiko teto dia fitovizana mantoetra an'Andriamanitra. Izay foana moa zany no zaraina eto sy ampianarina antsika mandritra ny sekoly rehetrarehetra sy ny hamangin'Andriamanitra antsika dia hoe isika miverina amin'ny toetran'Andriamanitra rehefa avy nandray an'i Jesosy Kristy manana fanahy masina dia lasa manana ny toetran'Andriamanitra isika. Noho izany ny tokantrano dia tokony manana an'izay endrik'Andriamanitra izay. Ny tokantrano anankiray dia tokony manana an'izay firaisan-tsaina izay. Io tokantrano io no tao aorian'ny namoronan'Andriamanitra ny tany izay rehetra eo aminy dia io ny fironan'Andriamanitra manaraka. Tokantrano ny olombelona no voary anankiray napidina an'Andriamanitra teo ambony seza fiandrianana. Tsarovy tsara zany hoe Andriamanitra namorona antsika tsirairay avy. Ary tsy nisy zavatra nanahirana an'Andriamanitra ny dinany teo ambony seza fiandrianana raha tsy ny zanak'olombelona, raha tsy ny tokantrano, raha tsy olona anankiroa amorona tokantrano izay apetraka ao Edena dia Adama sy Eva izany. Satria jerevinareo tsara fa amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia hoe i Adama nalaina tao amin'ny Adama Eva. Andriamanitra no naka ny Eva tao amin'ny Adama. Izay ilay nahatonga ilay tokantrano lasy vavy. Tao aorianan'izay Andriamanitra dia nitsodrano an'izy ireo. Efa feno daholo ny zavatra rehetrarehetra tao Edena ahafahan'ilay tokantrano hoe hiaina. Efa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tena hiaina ny tokantrano anankiray ao anivon'ny tena hoe fahafenona zavatra ilaina rehetrarehetra. Amin'ny fita maso dia tena hoe vita ny zavatra rehetra. Mety tsy zavatra ankoatran'izay afaka ilaina Adama sy Eva hoe ao Edena, fa tena hoe feno nataon'Andriamanitra feno tao Edena daholo ny zavatra rehetrarehetra. Araka ireo voalaza ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra nitsodrano izy ireo hoe miaro fara miabetsama menoa ny tany manompo azy. Tena hoe efa feno zany, tsy misy zavatra afaka mitedaviny Adama sy Eva ankoatrany hoe firaisana amin'Andriamanitra. Ary io ny tena voalohany niravahan'ny Satana nefa tao aorianan'izay tsy fanekeny Adama sy Eva an'Andriamanitra izay. Ny Edena, i Adama sy Eva dia tao Edena. Edena dia toerana niraisan'i Adama sy Eva. Toerana anankiray namboarin'Andriamanitra ho tonga tokantrano ny Adama sy Eva. Io Adama sy Eva io Edena io koa dia toerana namboarin'Andriamanitra amin'ny fahafenona nisy izay rehetra nilain'i Adama sy Eva. Raha amin'ny hita maso raha materialy izay rehetrarehetra nilain'i Adama sy Eva teo amin'ny nofo dia feno avokoa izy tao Edena. Nefa izao tsy nahatanteraka an'ilay fahatsarany Edena ny fisian'ny fanoheran'ny Adama sy Eva n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hinanan'izy ireo ilay voankazo. Rehefa tsy nitahiry ny tenin'Andriamanitra Adama sy Eva dia lasa tena hoe nikorotana ilay izy. Voary maima hoe tena rava ilay Edena. Nefa toeran'ny fahatsarana indrindra tapony indrindra. Raha tsika izao tena hoe hiverinao Edena, tena hoe sambatra raha miverinao Edena, tena hoe misy ny zavatra rehetra, tena tsisy zavatra mampahory intsony. Ary izany tena katsahan'ny olona izao tontolo izao fatratra dia hoe ny ananana izany confort matériel izany. Nefa tsy tsika tena tsy izay intsony fa tena hoe hiverina amin'ilay tenin'Andriamanitra, ilay fototra namoronan'Andriamanitra antsika dia ilay hoe hitovizantsika endrika amin'Andriamanitra. Rehefa tsy nitehirizin'ny Adama sy Eva ny teny dia rava ilay Edena. Tsy rava ilay Edena fa izareo mihitsy ny esorina tao amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra dia nafindra toerana. Rehefa tsy fitehirizantsika ny tenin'Andriamanitra mahatonga antsika tsy voatahiry amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra. Fa lasa isika mihitsy no esorina
ao amin'ilay fahatsarana dia lasa nahafindra toerana amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny misy teny izay tian'Andriamanitra tena hiverina antsika foana ao anivon'ny tokantrano ho an'ny lahy. Dao tsika vakiantsika foana tsy maninona na dia hoe efa tenenina foana eto izany hoe inona ny fototra hijoroany lahy ao anivon'ny tokantrano, ny vavy, ny zanaka, fa andao averintsika indray satria mety izay ny tena famangin'Andriamanitra asanao androany hoe miverina ao amin'ny fototra dia ilay tenin'Andriamanitra na mironan'Andriamanitra ny tokantrano anankiray tao edena. Ndao tsika hamaky ny Efesiana. Izy ity dia teny ho an'ny lehilahy. Efesiana 5:5-20. Efesiana 5:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Raha lehilahy ianao androany raha reny misy lehilahy eto tsy lehilahy ianao androany lehilahy tena ho an'ny lehilahy io ary fototra hijoroana ao tokantrano hoe tena tokony tia amin'ny vadiny lehilahy. Jereo tsara fa rehefa misy tsy fitiavana manjaka ao anivon'ny tokantrano dia lasa tsy mora tsy mamela heloka ny olona araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe misy fahazavana ao anaty. Ilay fahazavana nefa dia Jesosy Kristy ilay fitiavana nomen'Andriamanitra antsika hamonjy antsika eto amin'izao tontolo izao. Dia izao andao tsika re hiverina amin'ny fototra namoronan'Andriamanitra antsika. Lehilahy ndao ity mivadintsika. Vehivavy ao amin'ny Efesiana 5:17 eo ambony kely eo dia fa tahaka ny any akeny fiangonana an'i Kristy no any akeny vavy lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Zay amin'ny zavatra rehetra ozy izy. Tena somary mafimafy ilay izy satria tsika indraindray tena manana zavatra betsaka ambara ao anaty tokantrano ary tsika misy fotoana za indraindray tena mieritreritra hoe rehefa miteny ohatr'izao dia ohatran'ny marina ilay izy dia ohatrany hoe tokony za zany ohatrany hoe ekena kokoa nefa tsy izay ilay izy fa ny lahy aloha no eken'ny vavy. Izay ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny zavatra rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mety mafimafy kokoa izy satria mety tsika izany mety hoe amin'ny zavatra rehetra mbola manana-kambara ihany tokony tsika aloha ny hanona voalohany fa rangako ohatrany tsy dia manan-kevitra loatra ihany indraindray fa aleo tsika aloha no miteny satria tena nareo ary mety mandinika amin'ny andavanandrom-piainana fa io vehivavy io mahina zavatra ambara foana vy kely indrilo fa misy zavatra kely mitranga ohatr'izay mihitsy nanjoany Eva. Tsy tafaresaka tsara tsy mana communication tsara amin'ny Adama izy dia tsy afaka naveriny Adama tamin'ilay resaka hoe ory Eva tandremo raha mandehandeha any ilay voankazo ao tena milehibe ilay voankazo ao fa izao tsy mahazo hohanina io fa tsy hoe tsy kitihana afaka nikitikitihana Eva angela izy ohatra mba tsaratsara ina ny lokon'izy izany ohatra miova tampoka izy rehefa jerehako rehefa mitodika amin'ny ankavia dia ohatra misy profil tsara be ilay voankazo fa izao izay ilay problème atao edena communication ny Adama sy Eva satria araka ny lazaiko teny am-boalohany ny fototra hijoroan'ny tokantrano anankiray dia tenin'Andriamanitra dia fiverenana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra ilay tsara manana endrika Andriamanitra ilay tokantrano rehefa miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao verina kely ao amin'ilay hoe communication amin'ny mpivady fiombonana conjugal. Izay ilay ny teny mpanompon'Andriamanitra ao maly raha tadidintsika hoe fiombonan'izy ireo dia misy teny izany hoe rehefa communication izany dia misy dialogue izany, misy fifampiresahana izany, mila mifampiresaka amin'ny mpivady ao tokantrano satria rehefa tsy mifampiresaka amin'ny mpivady ao tokantrano dia very ilay zavatra tokony ho tandremana dia lasa hoe mitady namana ilay vehivavy. Izay ny nahatonga ny Eva tamin'iny ngambany ohatra mba te hiresadresaka izy fa ty Adama ty tsy manana iresahana mihitsy fa aleo aloha raha ngah mijerijery namana mba afaka iaino dia lasa izy dia mety mifampiresadresaka teo sy ilay menarana ary hitantsika tsara mihitsy izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ilay hazo voan'ny say Eva dia mety hoe dia hoanaky tsara be volony mety izay aloha ny fiatombohan'ilay izy ohatr'izany fa après tena hoe kitihan'ilay devoly amin'izay satria hitany hoe tena
ity zany le manana endrika Andriamanitra anankiray. Zany efa tokony zany teo amin'ny plasiny ity. Jereo fa felonana na tonga le devoly nanana hevitra hoe andao aloha fa inona ketrika atonga an'ity tena hoe horava. Dia resaka dia raha tokony tsy fampiresahana any amin'ilay tsy fampiresahana dia tany ny resaka ny nandeha. Raha tokony tany miverina tany amin'ny tany, adama izao ny tenenin'ilay bibilava hoe le menarana hoe tsika hono anie rehefa mihinana an'io dia tsy maty e. Fa mahafantatra zavatra maro ankoatra n'ity edena ity. Dikan'izany zany misy zavatra hafa tsara ankoatra n'ity edena ity ry adama, fa andao ry adama andramana. Tsy maninona kay. Fa izao tena miteny ianao androany manana communication anivon'ny tokantrano nareo vady. Indrindra manana fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa manana fiombonana amin'Andriamanitra ny olona anankiray, tokantrano kristianina ny ambary eto mino fa kristianina daholo tsika. Averina manolo tena ho an'i Jesosy tsy kristianina eto. Mino fa ny fototra ny joroany tokantrano anankiray kristianina dia tenin'Andriamanitra. Mila miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Mila miverina ao amin'ny fototra joroany tokantrano kristianina tsirairay avy. Lahy vavy ny zanaka. Ny zanaka koa dia misy teny ho azy ireo amin'ny Efesianina 4:2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manajany ny rainao sy ny reninao fa izany didy voalohany misy teny fikasana. Manana fototra ijoroana avokoa ny olona rehetrarehetra ao anivon'ny tokantrano anankiray. Noho izany dia tokantrano anankiray dia tokony manana firaisan-tsaina. Izay ny voalohany teny dia hoe tokantrano anankiray manana firaisan-tsaina, manana fiombonana amin'Andriamanitra, manana fiombonana amin'ny fanahy masina, ahafahan'ny tenin'Andriamanitra ho velona, ahafahan'ny tenin'Andriamanitra hamerina ilay endrika edena izay efa very tao anatin'ny tokantrano. Koa ny lohatenin'ny sekoly androany dia hoe tokantrano manana fahatsapana, fahafaham-po ao amin'i Jesosy. Tokantrano manana fahafaham-po, manana fahatsapana, fahafaham-po ao amin'i Jesosy. Ny tokantrano anankiray zany dia tokony manana fahafaham-po ao amin'i Jesosy. Araka ny voalazako teny ambony dia hoe ny tokantrano anankiray dia tokony misy hoe reny, ray, zanaka. Raha tokana ilay olona anandray dia lasa hoe Andriamanitra sy ilay olona dia lasa tokantrano foana izy. Satria manana fiombonana amin'Andriamanitra ilay olona anankiray kristianina dia ao anaty trano izy dia mitokana miaraka amin'Andriamanitra izy zany. Tokantrano dia hoe tokana, dia trano, dia chiffre 1 ao amin'ny Genesis 2:4. Genesis 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany ireo. Rehefa manorina tokantrano ny kristianina anankiray dia matetika ambara foana hoe dia ho nofo iray ihany izy roa. Nefa tsy le tapany asomary tsy dia tsindriana kely hoe andao ny ray sy ny reniny, fa le hoe hikambana, tonga dia hoe hikambana amin'ny vadiny, ho nofo iray ihany izy roa. Izao tokantrano anankiray dia tokony manana indépendance miaraka amin'Andriamanitra, fa tsy hoe zay zany Andriamanitra rehefa efa nanorina tokantrano zay dia bon zay zany indépendant indray zany zay fa tsy mila anao intsony fa efa eo teny ny mpanompon'Andriamanitra fa tokony manana indépendance. Tsy manana indépendance ianao amin'ny ara-panahy, fa manana indépendance ianao ao anivon'ny tokantrano tsy idiran'ny olon-kafa ny tokantrano, satria izay koa mety mahatonga ny tokantrano anankiray kristianina idiran'ny zavatra hafa anankiray, conseil hafa ankoatra an'Andriamanitra. Satria rehefa araka ny voalazako teo aloha hoe nisy information hafa diso namen'ilay menaranany Eva dia lasa nanaonao foana zareo dia lasa tsy nitoetra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia nefaran'izy ireo dia niala tao edena. Dia ohatr'izay ny tokantrano anankiray.
tokony manana indépendance trano iray tokana tsy misy hoe olona fahatelo namorona le izy fa olona anankiroa miaraka manorina ny tokantrano. Tokantrano kristiana ihany koa dia tokony manana ivo iray dia Kristy zany Jesosy manana tanjona iray ao amin'ny Jesosy. Inona le tanjona? Ny tanjona dia le tokantrano kristiana manana ny fiainana mandrakizay dia Jesosy. Ny tanjontsika ao anivon'ny tokantranontsika zany dia hoe hitondra ny tsirairay avy manana anjara voatendry tsika tsirairay avy ireo hitondra ny tokantranontsika, hitondra ny zanakitsika, hitondra ny vadintsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay andraisan'izy ireo an Jesosy. Tena hoe izay ny tena tanjona indrindra ny tokantrano anankiray. Rehefa tonga ny fotoana anankiray atongavan Jesosy eny amin'ireo an-lanitra dia mino aho fa itsika tsirairay avy izao sy ny ankonantsika dia ahitan Jesosy eny amin'ireo an-lanitra. Izay ny tanjona farany indrindra tokony ho an'ny kristiana sy ny tokantrano kristiana anankiray. Sarotra no mijery ankonana satria maro ny ao anatin'ilay ankonana misy vady, misy zanaka dia ohatran'ny ekipa anankiray izy io. Ny ekipa anankiray tokony manana tanjona anankiray, manana ivo anankiray. Inona le tanjona ao anatin'ilay tokantrano? Any efa voalazako teo hoe fiainana mandrakizay dia Jesosy. Izay ny tokony tanjon'ny fiainan'ny tokantrano kristiana. Ohatran'ny hoe ekipana joueur na foot ohatra dia misy olona maromaro milalao ao dia rehefa ohatran'ny hoe anankiray zany tena hoe lasa tsy manana tanjona hitoviany rehetra dia lasa mamono baolina ary amin'ny camp adverse indray izy fa tsy lasa mamono baolina aty amin'ny tenany izy fa tsy any amin'ny camp adverse. Raha tokony any amin'ny camp adverse izy mandaka baolina dia lasa ary dikan'izany lasa mamono tena. Izao rehefa tsy manana tanjona fiainana mandrakizay ny tokantrano anankiray dia fahaverezana mandrakizay no tambiny. Tena izay mihitsy ny ohatr'izay ilay imagin'le tokantrano rehefa hoe tsy tafajoro an'Andriamanitra sy ilay fototra tokantrano olona anankiray. Tena andaontsika tena hoe ametraka lanjan'izany tenenin'Andriamanitra izany hoe manana fototra sy tanjona an'i Kristy ny tokantrano anankiray. Tena indraindray tsika mety manao hoe ohatr'izao ny expérience manokana ananako mba hahatonga n'ity olona ity manao ohatr'izao ary mety fantatrao iny izay mihitsy ny tena fomba an-devoly satria mandinika ny devoly indraindray dia hoe inona izany ilay takta eto izay ilay nandavo anevy. Dia ohatr'izay koa ianao mety hoe manana expérience manokana raha vao ataoko an'izao ty vadiko ty tonga dia malemy io, malefaka io, safoko ny lohany dia tonga dia manaiky ny zavatra rehetra io. Fa tsy izay ilay tian'Andriamanitra tenenina eto fa ilay tenin'Andriamanitra hijoroana ahafahan'ny tokantrano anankiray manana fiainana mandrakizay. Izay ilay tian'Andriamanitra. Andaontsika tena hoe anao tahaka ny Josoa ilay mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe raha izao sy ny ankonako dia hanompan'i Jehovah izay. Tena mino aho fa tena ho azonao izany tenin'Andriamanitra izany androany. Tena hamangy antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra satria ny tokantrano anankiray tsy misy an' Jesosy dia tsarovina manana ny zavatra rehetra ary dia tsy sambatra izany tokantrano izany satria olona anankiray atao hoe Jesosy manana ny fahafenoana sy nahafahantsika manana fahafaham-po ao anivon'ny tokantrano. Tokantrano anankiray koa dia tokony manana sakafo iray ara-panahy io na eo amin'ny amin'ny nofo hoe manana tanjona iray tahaka ilay hoe Jesosy iray. Izany hoe sakafo ara-panahy iray. Inona ilay tenenin'Andriamanitra amiko? Inona ilay zavatra nianarako ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Ato amin'ny iraka izay misy antsika izao dia tena hoe amboarintsika mantoetra hitovy an'Andriamanitra. Dia tokony izay mihitsy no entintsika ao anivon'ny tokantranontsika ihany koa hoe ahoana ny ahatonga ny tsirairay avy hanana ny toetra an'Andriamanitra hiverenan'ilay endrik'Andriamanitra amin'ny fahatsarana ao anivon'ny tokantrano. Na amin'ny zanaka, na amin'ny vady, ny amin'ny manodidina. Mety hoe misy ray aman-dreninao koa ohatran'ny hoe ao aminao dia
manana tokony hanana tanjona koa ianao hoe ho an'i Jesosy ny olona anankiray iny. Ny tokantrano anankiray ozy izy zay ny ara-panahy fa ny ara-nofo koa dia tsy hoe manana tokantrano dia inona ny laokanao androany dia samy hafa mivilanitra zareo dia hoe ery mihinana ny anankiray dia ery mihinana anankiray. Zay ny tokantrano fa miaraka hoe inona ataontsika sakafo androany dia mba miaraka satria mahatonga firaisan-tsaina ny fiarahana sakafo ara-panahy dia sakafo eo amin'ny nofo. Azana mazava amintsika izay amin'ny akapobeany dia ireo mandrafitra tokantrano iray. Inona kosa nefa no mitondra fahafaham-pontsika ao an-tokantrano. Araka voalazako teo dia hoe olona anankiray no mitondra fahafenoana sy fahafaham-po anivon'ny tokantrano dia iza zany? Jesosy. Matthieu 1:12 vakitsika ny Matthieu 1:12 Matthieu 7:20 Matthieu 1:12 Matthieu 1:12 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tapany ahy hoe ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy. Iza ny teny an'io? Jesosy ny teny an'io. Efa natolotra Andriamanitra an Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ity Matthieu 1:12 ty. Noho izany fananantsika an Jesosy sy mahafanana an Jesosy atsika no mahatonga atsika hanana fahafaham-po satria nataon'Andriamanitra feno ao amin'ny Jesosy avokoa izay rehetra ilayntsika. Noho izany ny zavatra ilayntsika dia tsy zavatra ara-materialy, zavatra amin'ny andavanandrom-piainana, tsy sakafo, tsy kiraro, tsy fiara, tsy trano, tsy zavatra maro hita amin'ny ahita maso, fa olona anankiray dia Jesosy Kristy. Ndao tsika ny fananantsika an Jesosy dia mahatonga antsika tsy herika hitady zavatra hafa ivelan'ny tokantrano. Satria rehefa miherika amin'ny zavatra hafa anankiray tsika akoatra an'izay lazain'Andriamanitra amintsika, akoatra an Jesosy izay tokony mbanjintsika araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 12:12 foana manao hoe tokony mbanjina an Jesosy ny tokantrano kristianina dia izao dia raha vao tsy mibanjina Jesosy tsika dia mahita tsy fahafahampo foana, misy zavatra tsy ampy foana, misy zavatra tedavina foana. Raha manana ray tsika dia te hanana anankiroa tsika dia te hanana anankitelo tsika. Jerevinareo fa reny olona manan-karena tena mondial zany, tena rehefa mandinika dia tena reny mitady zavatra hafa foana, mitady zavatra inona indray zao ny ananany any, ohatra ny tsy manana an'iny aho, raha manana inany aho ohatra mbola te hanana zao. Jereo fa tena hoe tsisy fahafahampo zany ivelan'i Jesosy na mieritrineritra atsika hoe manana zavatra rehetra le olona. Tena nisy resaka izay moa nisy fotoana dia hoe le olona nanana fananana izany premier tena hoe nanana karena indrindra eto ambonin'ny tany dia avy eo dia lasa faharoa tampoka izy dia ohatra sy reny izy hoe lasa faharoa ifinona ny zavatra nanana, manana fusée le olona, nanana fusée indray izy dia miverina lasa voalohany indray izy. Rehefa nanana fusée izy dia te ho hanao voyage any amin'ny espace indray, any amin'ny espace indray izy rehefa avy eo te hanana tsisy fahafahampo satria tsy manana an Jesosy. Indraindray tsika mijery an'ireny olona mandeha iny izao dia mandeha veoity be rapitso indray mandeha rapitôra. Indraindray tsika mitadiaviny devoly avily masitsika hoe ary olona ry tena manana an'izao be dia be, fa ahoana ary mivavaka nefa tsy manana an'izany satria izao tsy mitoetra le tenin'Andriamanitra nanamboarana anao, le endrik'Andriamanitra ny fahatsarana, le teny fototra hijoroanao, tsy fenao anatinao le izy dia lasa miherikerika amin'ny zavatra be dia be ianao. Raha tsy tokony izany ny mahasoa antsika kristiana amin'izao andro farany izao satria efa andro fanairana izao. Tsy viliviliany maso sika intsony ka tsy hibanjina an Jesosy fa hibanjina an Jesosy ny tena ahatongavantsika kristiana amin'izao. Ary indrindrandrindra tena mbola marobe nge ny ankonantsika ny havantsika, mbola hoe tsy manana an Jesosy
dia tokony izany zao no himasoa antsika ahoana re Jesosy malala ny ahatonga an'ireny olona maro be ireny tena ho anao fa tsy hoe isika ihany koa dia voaviliny izao tontolo izao masintsika za zany mba te hanana an'izao koa azonareo ve tena izay andeontsika re hiverina ny fototra andeontsika hiverina amin'ilay tena endrik'Andriamanitra namboaran'Andriamanitra antsika rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia manana ny fanahy masina tsika andeontsika ty hoe hevitra hoe ndry tena mampalahelo ty izao ty fa tena hatramin'izao dia mbola tsy manana na dia pneu iray ary mbola tsy manana istrihan'ny lohako akoriny ary ahako fa mbola manofa trano ahako andeontsika tena hoe hanana firaisana ny fanahy masina mba hahatonga an'ilay toetran'Andriamanitra fahafahampo dia Jesosy Kristy ao anatintsika mahatonga antsika tena hoe hiadana ao anivon'ny tokantranontsika satria izay no tena problemantsika hoy aho dia ny tsy fananantsika ny fiombonana feno amin'ny fanahy masina tsy ahafahantsika manana fahafenona dia ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta satria Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilayntsika tsy possible zany tsika hoe zanak'Andriamanitra dia hoe mahatsapa fahabangana sy tsy fahononam-po foana. Filipianina 4:4 Filipianina 4:4 hatramin'ny 7:12 jereo fa rehefa manana fanahy masina tsika voalazako teo ambony hoe rehefa manana fanahy masina sy fiombonana fanahy masina tsika dia izy io no mitondra ny toetran'Andriamanitra fahafahampo sy fahononam-po ao anatintsika. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Filipianina 4:4 5:12 ka hatramin'ny 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe malala hetra aho ary malala hitombo ary na aiza na na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny voky sy nona aho ary anambe sy alahelo. Jereo zay ny tokony fahatsapana anantsika kristianina ao anaty tokantrano izay fahafahampo izay fahaizana mahony tena izay ny tokony fahatsapahantsika tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny fototry ny fahafahampo dia avy amin'ny fanetretenantsika sy ny fahatokitsika an'Andriamanitra. Jereo tsara ny olona manetry tena dia tsy ety avelany fa état du cœur ny hoe fanetretena. Manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao, mankatoy ny tenin'Andriamanitra ianao, izay ianao ny atao hoe manetry tena. Mora manaiky ianao, mora manaiky izay lazain'Andriamanitra ianao. Inona lazain'Andriamanitra momba anao? Olona tsy mihevy tena ho zavatra ny olona anankiray manetry tena fa mametraka an'Andriamanitra ho ilay zavatra rehetra eo amin'ny fiainana ao anatin'ny fony izay ny atao hoe olona manetry tena. Jereo fa indraindray koa misy tsy fanetretena diso eo amintsika. Indraindray tsika mihevy tena hoe mivavaka be ianao, tena hoe tsy hodosony izany fa tena hoe mana fifandraisana amin'Andriamanitra be mihitsy ianao ohatra. Dia izao dia lasa indraindray tsika mihevy tena ho zavatra dia mihevitra an'ireny olona any ambadika ireny hoe reny tena ianao na samy ao tokantrano ary misy problème izany fa andao tena reglena tena fanahy masina ampio izay. Rehefa ohatra ny hoe ianao isan'andro ianao tonga aty amin'ny sekoly dia mihevy tena ianao hoe tena ianao efa mahay zavatra be dia be ianao, za zao ny tena efa masina be, za zao ny tena efa manana level spirituel be ary raha mbola soratana ary dia mety ambony général apôtre satria tena efa haiko daholo tsy enjery ny verset rehetrarehetra raha momba an'izao tonga dia tena ianao amiko fa tonga dia haiko fa tsy izay ilay izy fa tena miteny antsika hoe andao rentsika hijery masoandro an'i Jesosy ilay fitiavana. Izy ange tsy nitandro an'ilay hoe Andriamanitra anazy ary misy ten'Andriamanitra Jesosy na dia Andriamanitra ary tsy nametrika ny tenany hoe tena ambony lavitra izy satria tany amin'ny fanjakana nisy ny zavatra rehetrarehetra izy Andriamanitra izy nefa nenetry tena ho tonga olona. Ndao tsika hanana izany toetran'Andriamanitra izany, hanana compassion amin'ny olona rehetrarehetra. Tsy hevy tena ho zavatra tsika
satria indraindray izany mahatonga ny olona tsy hivavaka satria ianao efa mieritreritra hoe efa tena masina be ianao dia tsy mila mifangarongaro amin'olona ianao dia ianao mila miteny foana ianao satria ianao marina indrindra satria ianao maheno tenin'Andriamanitra foana manaraka direkta tena hoe mamaky baiboly raha tena jerena eny amin'ny andronao dia verset any anaty rehetrarehetra any fa tsy izahay ilay izy fa ilay ianao mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ilay mitoetra amin'ny toetran'Andriamanitra dia izay mahatonga ny hafa mahita hoe izao izany ilay Jesosy arahan'ity olona ity. Andao rehtsika tena hoe isika izao izay maheno any ambadika any tena hoe hijoro ho tahaka an'i Jesosy satria izay ilay tanjona farany indrindra dia hoe hahatonga antsika ho any amin'ny fahatanterahana tahaka an'i Jesosy mba hananantsika fahafaham-po amin'izao fiainana izao. Ny fanetretena dia toe-po ao anaty tsy fisehoana ivelany. Salamo 1:30 ndao tsika nge vakitsika ny salamo fa 1:30 salamo fa 1:30 andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tokony izany ao anatin'ny fotsika hoe Jehovah ny reharehan'ny foko ary tsy ny andranandrana ny masoko ary tsy ny saintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sari-patarina tsy takatro. Taka izany mihitsy ny tena tao anatin'ny fon'i Jesosy nahafahany tonga tetỳ ambony tany hoe namey voninahitra an'Andriamanitra izy fa tsy namey voninahitra ny tenany izy. Nahafahany namonjy asainao teo ambony hazo fijaliana. Izay ny tena tokony ao anatin'ny fontsika tsirairay avy androany. Hoe manana izay fon'i Jesosy izay tsika. Manana hantra ny olona rehetrarehetra tsika. Satria rehefa manana hantra ny olona rehetrarehetra tsika dia afaka mamonjy ny hafa ihany koa tsika. Jereo fa tsy hitondra baiboly ianao hoe isaky mihetsika dia tonga dia voainao ny baibolinao dia izao nge raha manao izao ne ianareo dia izao ny mananatra eo ianao dia ohatr'izany. Fa ianao mihitsy ilay baiboly tian'Andriamanitra hoe ho vavolombelona eo amin'ny olona tsirairay avy. Andao tsika re tena hiverina amin'izany Jesosy ange Jesosy tena hoe ohatr'izany mihitsy naneho any tenany izy ilay teny velona tetỳ ambony tany dia naneho toetra izy raha manao an'izao ity dia ohatran'izao izany ny atao. Fa Jesosy ange nahafantatra fa Jodasy ange ilay hamadika azy. Jodasy ange maka zavatra ao anatin'ny kitapo mbola ny fikambanana foana fa i Jesosy tsy mba nanala baraka ny Jodasy ary tsy mba nepanga ny Jodasy akory na indray mandeha ory Jodasy ianao ange ilay anankiray. Indraindray tsika ohatran'izany mandratra ny hafa indraindray tsika na dia ao tokantrano rehefa mahafantatra marina dia fa nga ianao vao mihetsika ianao dia efa fantako masonao vao mivily ohatr'izao dia fantako fa nijery an'izao. Tena andao rentsika tena iova ataontsika tena hanahaka an'i Jesosy sy ny toetrany. Tena hoe Jesosy tsy nihevitena hoe tsy nametraka ny tenany hoe tena ilay ambony indrindra fa tena hoe tahaka asainao izy. Nanompo ny olona izy tetỳ ambony tany. Ndaontsika tena hiverina amin'izay tahaka an'i Jesosy izay. Poin manaraka dia hoe ny fanambadiana dia fanomezam-pahasoavana io fanambadiana io. Tsy ny olona rehetrarehetra no manambady. Jerevintsika fa Paoly ary tsy nanambady dia nandinika tokoa fa maina tokoa ny resaka izay vady ary nanina tokoa ary Paoly tsy nanambady. Sa ilay izy manao voyage foana dia lozany foana angamba ny vadiny dia lasa ahoana izany hitondrany dahoana anaty rova-kely hiresaka amin'ny mpanjakitsika fa tena ohatran'izao momba an'i Jesosy. Fa lasa mety hoe vesatra be amin'ny Paoly dia izay ilay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe fanambadiana dia fanomezam-pahasoavana. Ndao vakitsika ny Korôtianina voalohany toko fafito Korôtianina voalohany toko fafito andiny fafito ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tiako ho tahaka ny olona rehetra kanefa samy manana an'izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy. Ka ny anankiray toy izao ary anankiray toy izao koa. Fa hoy izao amin'ny tsy manambady sy mpitondra tena kosa tsara aminy raha mitoetra tahaka izy. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka nambady ihany
fa tsara ny manambady noho ny maimay. Zay ny tenenintenin'Andriamanitra eto a. Dia ny fanambadiana zany dia hoe fanomezam-pahasoavana. Tsy hoe rehefa te manambady ny olona dia ndao koa za tena maimaika mihitsy a tena hanambady ohatran'ny neny tanora tena alao re azafady tompoko mba tena hoe tsy maimay ny tanora fa tena hoe hitoetra amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Tsy hoe rehefa mandeha ny taona sy ny volana dia hoe ity zatona mbola tsisy naka ihany hatramin'izao fa maingaikaingana aloha fa izy aloha izao no tokony kendrena tovady eto. Tsy izay ilay izy fa fanomezam-pahasoavana ny fanambadiana. Rehefa maimay ny tanora anankiray dia lasa mahazo tsy avy amin'Andriamanitra izy ohatr'izany ange Abrahama sy Sarai may be Sara satria efa te hitaiza izy n'Andriamanitra koa efa nilaza fa tsy maintsy hitaiza izy misy izany Isaka zany naiky natao Isaka hatramin'ny anaran'ny Ismaela ary angambany. Fa tena hoe jereo fa lasa fikorotanana izao tontolo izao hatramin'izao io fa maimaizan'ny Sara io raha tsy nanaraka ny planin'Andriamanitra izy. Dia ohatr'izany koa indraindray ny tanora indraindray tena hoe efa mandeha ity ny taona. Firy moa sahala taona tokony hanambadian'ny tanora izao. Ianao zany mametraka an'izany eo. Fa Andriamanitra tsy izay ny anazy. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Dia andeontsika tena hoe ilay Jesosy fahazavana araka ny voalaza amin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao anatinao izay Jesosy fahazavana izay manoro ny lalana mampanitsy ny lalana hoe ity ny anao. Fa tsy hoe ny anao ohatra ela loatra ilay fitondran'Andriamanitra fa alao ny anahy izy. Ohatr'izany Adama raha maimay izy dia nahazo gorilla vavy tao. Izay ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Fa ny andren'Andriamanitra izy. Mety hoe ny tenin'Andriamanitra izy hoe Abrahama, Adama azafady petraha dia ameo anarana daholo ireo biby rehetrarehetra ireo. Fa mety natsiarotsaro mba nangingina koa ilay Adama ndray. Izy ary mba anjara nomen'Andriamanitra amin'reto. Fa Andriamanitra nanana ny fotoanany dia namehany Eva. Izay ilay teneniko teo mety nahazo namana hafa tao izy. Dia ohatr'izany tsika rehefa tsy manana fahafaham-po anivon'ny tokantrano dia lasa mahita an'io ramatoa io lasa ohatrany hoe tsy teneniko ilay izy teo. Dia ohatr'izay manova fomba fijeriny tsy fahafaham-ponao. Lasa ohatrany hoe io olona tsy ny zavatra rehetra mety miova e. Ny olona koa miova, ny apparence physique miova, tsy ilay barbie kely tamin'ny voalohany izy fa mety miova izy rehefa après. Dia avy eo anao teneny devoly efa nanao an'izao hiratra ilay maso ohatran'ilay taria edena ihany. Ovaina hoe tsy ity ilay tokony ho tiana fa misy hafa vaovao indray ry se ary alaina. Ao mihiny afaka mbola manotranotra ny tongotra ao afaka mamea izay fahafahampo rehetrarehetra eo amin'ny nofo. Fa tsy izay ilay tian'Andriamanitra. Fa isika manana fahafahampo dia Jesosy Kristy. Tokony tsy hatsapa vahabangana izany tsika rehefa manana fahafahampo amin'ny Jesosy. Jereo fa ny fahafenoana tao Edena tsy nahafahany Adama sy Eva nitoetra tamin'ilay tenin'Andriamanitra fa nitady zavatra hafa izy. Tandremo sao mahita tsy fahafahampo amin'ny Jesosy ianao. Tandremo sao tsy mitoetra ao anatinao ilay fahafahampo Jesosy mba hahatonga anao herikerika hitady zavatra eto sy eroa ankoatra an'Andriamanitra. Ozy ateo hoe manomba fomba fijery ny fiherikerehana sy tsy fahafahampo. Toka aingaikaingana fa ho tonga ny lera. Dia lasa mibahana ihany koa ny fahatsapana eo amin'ny nofo dia lasa miendanja ny fahafenoan'ny fanahy rehefa mametraka lanja loatra ny nofo ity tsika. Rehefa manana firaisana amin'ny fanahy masina ny olona anankiray dia manana ny Jesosy mandray ny Jesosy dia manana fanahy masina dia manana ny toetra an'Andriamanitra dia mahatsapa fahafenoana dia tsy manana fahabangana eo anivon'ny tokantrano. Asana mazava antsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe ilay fahafahampontsika ao tokantrano dia tsy iza fa Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy irery ihany
no ilayntsika andao tsika hivavaka amin'izay tenin'Andriamanitra izay mba tena ho tonga fiainana ho ahy sy fiainana ho antsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra androany. Andao tsika hitsangana tompoko. Ray masina tsara indray izay any an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Feno fankasitrahana anao izay ny amin'ny famanginao androany indray. Jesosy mino aho androany fa afaka hanova fiainan'olona maro ianao satria ny teny dia fiainana sy fanahy ary hirestore fiaina tokantran'olona maro anie Jesosy malala ny fisian'ny teninao androany. Mino fanahy masina fa azava aminay tsirairay avy androany fa tena tokony hanana fahafaham-po izay dia ianao ilay Jesosy Kristy irery ihany ao anatin'ny fonay. Ampio izay mba tena tsy herikerika amin'ny zavatra hafa Jesosy fa ahibanjina anao amin'ny fotoana rehetra. Ahibanjina ilay fototra namoronanao anay tao anatin'ny tokantrano dia ilay teny velona fahanay mandroso Jesosy malala ho anay amin'ilay fiainana mandrakizay dia ao aminay ao aminao izany indray eo. Ianao ilay lova tsara indrindra. Makasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy ary misaotra indrindra satria nahita anao izay teto amin'ity toerana ity ary mino aho Jesosy malala fa aoriana izao fotoana izao ny tsirairay avy dia afaka handray fepetra sy handray ny safidy tsara amin'ny fiombonana tsara aneho ilay toetra tsara anao. Makasitraka indrindra rahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleloia. Amen. Dao tsika handray ny mpanompon'Andriamanitra. Aleloia. Mahazo toerana vetivety tonga dia tatazana mifanatitra sy izay nomaninao ny asan'Andriamanitra. Ny fotoanantsika raha amin'ny zoma amin'ny 4 amin'ny trampokon'olona Analakely zoma fanotronana dia amin'ny sabotsy amin'ny 7 maraina amin'ny trampokon'olona Analakely sabotsy communion dia amin'ny latsinainy talatalarobia dia verina eto amin'ny trampokon'olona Analakely any tsika eto amin'ny super U shop U riana faharoa ihany tsika amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany maraina. Mino ahako fa niresaka taminao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony teo. Mila tsika miverina mametraka an Jesosy ho ivo ao anatin'ny tokantrano. Amen. Tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe teny ny fototra ao anatin'ny tokantrano samy nahazo teny teo ny lehilahy ny vehivavy ny zanaka. Ino moa ny teny ho an'ny lehilahy? Mitiavo ny vady. Samy mitia ny vadiny. Teny ho an'ny vavy mila manaiky ny lahy amin'ny zavatra ho an'ny zanaka manajany ray sy ny reny ao dia nampatsahivana teo mila communication ao an-tokantrano ampivady ampianaka ihany koa. Tokony tsy misy sakafo hafa zany hoe ery nianina amin'ny sakafo dia ery ozy izy pasteur Rodolphe zay hoe fanga io alika no anaterana sakafo hoe andana amin'ny sakafo ery ty sakafonao dia lasa mandeha ny totô ny atao an'izany tsisy manambady totô ane. Alléluia. Tsy manana indépendance tsika ivelan'i Jesosy. Amen. Dia inona moa titre ny sekolontsika androany? Tokantrano manana fahatsapana fahafaham-po ao amin'ny Jesosy. Jesosy ny fahafaham-po ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ivelan'i Jesosy tsisy fahafaham-po zany. Dia nitenenina teo fa ny olona izay manana fanetretena ihany no manana fahafaham-po ao amin'ny Jesosy. Lasa tsy misy fiononana ianao rehefa tsisy fanetretena mitady foana. Voaka amin'ny V8 dia mitady V8, voaka amin'ny V9 dia mitady V9, voaka amin'ny V10 dia mitady V10. Tady fa ao amin'ny Jesosy Jesosy no fototra. Dia niteneniny teo fa tsy maintsy fiombonana amin'ny fanamasina. Ny bazy fiombonana amin'ny fanamasina. Lasa miezaka tsika mamoaka toetra raha vao ratsy fiombonana amin'ny fanamasina. Dia mandreraka be ilay miezaka. Ane? Mandreraka be ilay miezaka fa rehefa tsara fiombonana amin'ny fanamasina dia fanamasina manampy. Izay nitenen'i Zakaria 4:4 hoe tsy amikery nampantanjahana fa mifanahiko hoy Jehovah tompony maro. Fanetretena mila manana compassion fangorahana ao an-tokantrano. Tandremo somehevitena fa efa tanteraka na ianao ny tena boby ao an-tokantrano
dia mila mijoro tahaka an Jesosy foana. Amen. Dia nisy teny anankiray izay aza maimay manambady. Marina fa fanomezam-pahasoavana amin'ny manambady fa iny zavatra iny tsy atao indroa hoe za tena nahazo double portion amin'ilay manambady. Ray ihany dia ray ihany. Amen. Dia ao anatin'izany teny izany raha tsy manambady ianao maniry ty hanambady dia hoy izy pasteur Rodolphe zay ihany koa tamin'ny faraparan'ny taona tamin'ny herintaona sy fanombohan'ny taona hoe ty taona ty dia amoaka tanora be da be ny asa fanompoana izay tsy manambady mity hafa mafy ho an'i Jesosy. Izay manambady koa mity hafa mafy ho an'i Jesosy. Alleloia. Raisy izany teny izany. Raisy izany. Aza mandeha amin'ny fahitany maso fa mianoha an'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fahatanterahany fotoan'androany. Sandrato ny tananao dia mivavaha ianao. Isory Andriamanitra fa niresaka taminao izy. Isory fa efa misy zavatra voahomana ho anao androany. Isory Andriamanitra fa nandefa mpanompony izy nandefa teny izy mba hanasitrana anao. Io zavatra ao anaty tokantranonao io ao amin'i Jesosy ny vahaolana ho an'io. Aza mijery zavatra hafa fa mila mijery an'i Jesosy ianao satria Jesosy no anananao fahatsapana ny fahafenoany zavatra rehetra ao anaty tokantrano. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra Jesosy fa tonga teto zay androany. Misaotra fa tsy navelanao zay tany amin'ny toerana nisy anay ihany fa mbola afaka zay dia tonga teto. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa miteny aminay ianao. Misaotra Jesosy fa ny fiombonana feno amin'ny fanamasina no anananay fahatsapana ny fahafenonao eo amin'ny tokantranonay. Androany dia niresaka tamin'ny tokantranonay ianao fa mily zay manana mahay miresaka ao anaty tokantrano. Mily zay mametraka anao ho iva ao anaty tokantrano ary ny tanjon'ny tokantrano dia mba ny tsirairay ao anatin'ny tokantrano dia mba samy miombona amin'i Jesosy daholo tsara fiombonana amin'i Jesosy. Misaotra Jesosy fa naverinao zahay hanana fiainana tahaka anao feno fanetretena, hianatra fiainana feno fanetretena aminao, hanana fiainana feno fangorana ao anatin'ny tokantrano. Tsisy fitsaratsarana ny hafa satria na dia teo aminao ary Jodasy dia tsy niteny ratsy momba ny Jodasy ianao, tsy nanaratsy momba ny Jodasy ianao ary tsy nitsara momba ny Jodasy ianao na indray mpandeha ary. Misaotra Jesosy fa tsy niheviteny ianao hoe tena zavatra na dia ianao ary ny ohatra tanteraka indrindra ahitanay ny fahafenon'Andriamanitra fa nanome ohatra feno fanetretena foana ianao. Ary misaotra Jesosy fa manome ohatra fijoroana ho anay tsirairay avy ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny tokantrano izay nomaninao ho an'ny tsirairay avy izay te hiditra ao anatin'izany. Misaotra fa manana planina tsara ianao Jesosy aoka izay hanana fahononam-po, hanana fifehezana sentiment, tsy ho maimaika hanambady fa mihaino anao dia mihetsika araka zay teneninao. Misaotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fotoana androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitsaboana ny tokantrano androany. Misaotra Jesosy fa ianao no fahafaham-po amin'ny tokantrano tsirairay avy ary tononiko izany ho marina eo amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Tononiko fa tsy hisy fahafaham-po izany ho an'ny tokantrano tsirairay avy ivelany Jesosy fa rehefa miombona amin'ny Jesosy ianao dia ho tsapanao ny fahafenona ao anatin'io tokantrano io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Hitahy anareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo ny fiadanana. Mandehana fa ny teny rehetra izay nilatsaka teo raha ankatoavinao, raha iombonanao, raha mametraka an'i Jesosy ho ivo ianao dia ho tsapanao, orenao ary hiainanao izany fahafaham-po miaraka amin'i Jesosy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matozao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao atsika tsirairay avy tahin Jesosy amin'ny zoma amin'ny efatra zany ao amin'ny trampokon'olona analakely sabotsy amin'ny fito maraina ihany koa ao amin'ny trampokon'olona analakely tahin Jesosy daholo tompoko.